Miarabatsika rehetra manaraka ny RBC TV amin'izao ora sy fotoana izao manasanao anaraka ny chaîne abonnez-vous raha mbola tsy ao ianao. Ifampizara amintsika aho mahakasika ny raharaham-pirenena izany hoe manodidina ny fifidianana no lohahevitra ho velabelariko androany satria efa akaiky akatriky ny fifidianana amin'izao fotoana izao na dia mbola misy volana maromaro aza mialohan'izay hoe fampielezan-kevitra izay dia efa manomboka miseho eny anivon'ny fiarahamonina eny ireo kandidat tsirairay izay manam-pandriana hametraka ny kandidaturany zany amin'ny fifidianana. Ny CNI koa dia efa manomboka mikarakara an'izay listim-pifidianana izay izy, efa mikarakara ny logiciel mba hiarovana nyzay resaka alabato izay. Iny miresaka alabato iny tsy dia fantatra hoe ahoana marina ny tena fandehan'ny zavatra iny, misy ve sa tsy misy, tsy hiditra lalina za fa tena tsy zava-pantako ilay izy fa itsika tsirairay no mitsara sy mijery hoe misy alabato na tsia. Mahakasika an'izay fifidianana izay efa manomboka miseho vahoaka ho iaho ny kandida izay hirosaka hovidiana izay amin'ity taona ity. Ohatra anankiray ho raisiko sy ho fampizarako amintsika mahakasika n'Andriamatoa Tsiteny. Député Tsiteny zany dia efa mihetsiketsika, efa miforona eran'ny faharitany ohatra Fianarantsoa dia efa misy zany hoe solotena zany, misy andiam-bahoaka maromaro izay mijoro fa manohana ny kandida Tsiteny. Dia zaho aloha no tiako ifampizarana amintsika. Madagasikara amin'izao fotoana izao dia azo lazaina hoe anisan'ny firenena mahantra dia na zaho na ianao dia manam-pandriana mba ho lasa lavitra Madagasikara mba handroso, kanefa izao no aoko ho fantatsika na iza hitondra an'io firenentsika io, na iza hoeo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena eo rehefa tsy miova ny fomba fisainan'ny mpitantana, rehefa tsy miova ny olona ao ambadiky ny fitondrana dia tsy hiova izany mihitsy ho Madagasikara tsika io. Tsy maintsy hitotongana makany amin'ny fahantrana foana izy io. Mety hoe hiova ny olona, eritreretintsika ohatra, eritreretintsika hoe lany Andriamatoa Tsiteny. Raha toa ka lany izy kanefa mbola lay olona ao ambadiky ny fitondrana amin'izao fotoana zao na tao ambadiky ny fitondrana tamin'izany fotoana izany no mbola ao ambadikany dia tsisy fanantenana ihany fa nyteo ihany nyteo. Zay no aoka hazava amintsika. Izany hoe raha tsy hisy olona anankiray tena mahaleo tena tanteraka, tsy miankidoha amin'ny hafa eo amin'ny fitondrana eo dia tsy ho avitra ity Madagasikara ity. Satria ny antony dia izao, ny olona tonga eo amin'ny fitondrana amin'ny ankapobeny dia manana contrat amin'ny olona anankiray na maromaro aoriana ao, ka rehefa tonga eo izy dia ireny olona ireny no mibaiko, ireny olona ireny no azo lazaina hoe mitantana manao izay tiany hatao, ary ilay olona voapetraka eo amin'ny fitondrana manaiky tsy fidiny satria nanana zay contrat izay. Ka rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy tsy maintsy manaraka, na dia fantany azy fa tsy mety aneny zava-misy, tsy mety aneny zavatra ataony, fa noho izay hoe fifanarahana, noho izay hoe olona nanosika sy nanongana azy tamin'ny fifidianana izay dia tsy afaka manao ninninona izy satria tsy azony ataony mivadika. Ka na iza hoy izao, na iza eo amin'ny fitondrana eo, raha mbola misy olona foana andamosin'ilay kandida, raha mbola misy na vahino na malagasy, na vahino na malagasy dia tsy ho avitra ity firenentsika ity fa tsy maintsy hitotongana irorona any ankady ihany. Ka na hilatsaka na lany eo azy Andriamatoa Tsiteny dia nyteo ihany nyteo, tsy zavatra miova eo raha toka mbola misy olona maromaro ao andamosiny ao. Fa raha toka izy tonga eo amin'ny fifidianana amin'ny alalan'ny heriny samirery dia mino aho fa misy fanantenana, misy zavatra hiova ihany amin'ity firenentsika ity. Izay no tiako ifampizarana amintsika. Tsy fantatro na manana fomba pijery na manana zay hevitra mitovitovy amiko izay ianao.
manasa anao aho mba aseho eo amin'ny commentaire izany hevitra ady hevitra misokatra izao ka anjaranao ndray maneho ny hevitra ao mahakasika an'izay raharaham-pirenena fifidianana filoham-pirenena izay tonga atsy ho atsy izay. Eto aho dia manentana antsika vaoaka aoka rehintsika mba hisaina rehefa mifidy, aoka itsika tsy izay vola kely na vola be menanao mandritry ny fifidianana no andeha hisafidiananao olona anankiray, fa aoka ny hevitra, aoka ny vina sy ny projet ihany moa zany vina, aoka izay vinan'izay no hoentintsika hisafidy ny olona hitondra ny Madagasikara ety, satria zao ankehitriny zao dia efa ao anatin'ny faharesena tanteraka ny malagasy, ao anatin'ny fahatrana lalina itsika ka mila miova, mila olom-baovao itsika. Eny hoy izao saingy na olom-baovao aza no eo rehefa ny olona tao ambadiky ny tao aloha ihany no eo no ambadiky ny olona hitondra eo dia tsisy dika zany, zany hoe ny vilany ihany ny miova fa ny zavatra ao anatiny mitovy foana.